Faltaveraka amintsika tsirairay avy ny tokantrano any izay manaraka ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity izy maity manasanao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao iresaka famokaram-bary izay foto-tsakafontsika malagasy no ndeha hanimboantsika ny fiarahana amin'ity izy maity any amin'iny faritra Menabe iny dia natomboka ny fanarenana ny tambazotra Dabara iray amin'ireo lemaka voatondraka lehibe indrindra eto Madagasikara izay ahitana velaran-tany amina rivony hektara sy fary ihany koa mamatsy fianakaviana maro maolana goavana amin'ny famokarana ny fanamboarana izao foto-drafitrasa izao araka izao hitaterany Isabelle Juda Celestine azy izao eo amin'ny sany Andra Marson. Ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Michael Randrianirina sy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta dia manambara amin'ny fomba ofisialy ny tenako fa manomboka ny asa fanarenana ny foto-drafitrasa eto Dabara izay mialoha ny asa lehibe ho fanarenana tanteraka sy fanitarana an'io foto-drafitrasa io. Koengany izao asa izao hitondra rano ampy ho an'ny tanimbary, hitondra vokatra tsara ho an'ny mpamboly ary hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny faritra Menabe sy ho an'ny firenena malalatsika di Madagasikara. Hanatsara ny toekarenan'ny faritra Menabe ny fanomboan'ny fanamboarana ny tohadran'ny Dabara ao amin'ny distrikan'ny Mahabo faritra Menabe izay santarina amin'ny olana lehibe mampijaly ny tantsaha dia ny fanesorana ny fasika. Laharam-pahamehana ho an'ny fitondrana fanavaozana izany ka namalena ny hetaheta ny tantsaha roa volana taorian'ny fitsidiany ny faritra Menabe. Manatanteraka izany atoan-toerana ny mpikambana avy eo anivon'ny gouvernemanta. Izany fanatanterana ny asa izany moa zany dia hanomboka amin'ny fanarenana an'ireo toerana izay tena simba tanteraka amin'ny lakan-drano ka miteraka fahaverezan-drano ary fanalana ihany koa ny fasika izay manentsina ny tohodran'ny Dabara. Tsy janona treo nefa antsika fa anohy ihany koa ny asa izay nangatahan'ny vahoaka tao Bedimaka izay afahana ihany koa manatsara ny farim-piainan'ny rotatsaha any amin'ny faritra iny. Izao asa izao dia fanomboana trano satria ny fitondram-panjakana dia mijoro eo akaikin'ny tantsaha ary manatanteraka an'izay teny nataony ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Ka izay zany no antony nahatongavantsika eto androany hanomboka an'izany asa lehibe izany. Tsy misy fiatrekany amin'ny fambolena ny fahatapahan-drano mandritra ny asa. Dia favelom-pisaorana zahay mety hirindra tsakany sy andavany ihany ny fanotanterana amin'ny foto-drafitrasa. Hafaliam-ponay izany dia efa saina fakasitrahana mialoha ary fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana izay nahatotoza sy nahatanteraka n'izao foto-drafitrasa lakan-drano Dabara atao anatin'ny kominy rariny Ampanisy. Nanotrona azy aty an-toerana ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lova Injafy niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ara-panjakana sy ny olom-boafidy raha ny entreprise Fefe no anao ny asa. Hitantsika teo fa niaraka tamin'ny ministry ny fambolena tany an-toerana ihany koa ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lova Injafy satria mifamatotra izay sehatry ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny sehatry ny fambolena izay nanamafy ny ministry ny tontolo iainana fa hoentitra ny sazo andreo izay manimba ny tontolo iainana sy ny foto-drafitrasa nandritra ity fotoana nanomboana ny fanarenana ny tambazotra Dabara ity araka ny fampitam-baovao ny solitena televiziona malagasy Morondavatra. Voavaly amin'ny ampahany ny tarain'ny mponina tato Menabe raha mifampiankina avokoa izy ireo toy ny Dabara ary ny famelomana ny orinasa Siranala raha ny fototr'ireo dia ny tontolo iainana tsara sy kanto. Nanao antsoavo tamin'ireo tompon'andraikitra sy ny mponina ato Menabe araka izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lova Injafy ny tsy hanimbana ny ala sy ireo foto-drafitrasa izay amboarina. Ka eto hambo fampetraka amintsika vahoaky Menabe indrindra tsika vahoaky Mahabo eto. Laha hoantsika amin'olombelona ny faritra Menabe dia lalan-drà mameno azy ny Dabara. Izay lalan-drà nefa tsy mikorina ny rano amin'ny lalan-drà eo raha tsy misy ny fo manosity
anio raha io ivezivezy na filalan-draha io ino moa zay fo zay miala tsy misy ny rano lafa ritsy ny ala ary tsy misy koa ny ala lafa tsy misy ny rano ka eto manafatra antsika ny fahasimbany Dabara io dia ny fahasimbany alantsika isan'io fototsy raiky voalohany ny fanoloantsika io ala io isan'andro mahatonga ny Dabara io tototsy ny fasika ny aritsy ny alan'ny Menabe laha mandefa tsika minerainy iny miala vaketo iska manambo eo firy ny gony charbon tena reo sisy lala iny tsara namboary tamin'ny vato ro charbon io fa namboary tamin'ny ala ka eto manetaka antsika tsika vahoaky tsika ben'ny tanàna ho sarotiny amin'ny fiarovany io ala io satria nampalaza ny Menabe ny aty-ala taloha ka raha pitetsika isan'andro ala io ho ritsy rano na ho amboara zay io kanaly io tsy misy rano ka eto mitolika aminao zay matoa na ota be ministre ny fambolena ndraiky ministre ny fanjarea tena ara-tsakafo tsy misaraky ny fambolea ndraiky fiarovany tontolo iainana lafa simba ny tontolo iainana tsy mandalo koa ny fambolea anaro ny zaza alohantsika mifananatsy zay raha mba vita taoarovatsika mitambaso laoda io kolonely io ka safamiaramila iny mino fa hanaramaso amamy aramila sady amany ampifatsy azy amin'ny fiarovatsika ny ala ny fiarovatsika ny asa vita satria tsy isan'andro tsika andeha angataky na hitaray fa maro koa ny faritsy misy Madagasikara eto araina fanaraha-masiny ireo tompon'andraikitra aty amin'ny faritra avokoa ny toy ny asa mba ho fametrahana lova ho an'ny taranaka Zehatra ny fambolena ihany fa resaka voanio arenina ny orinasa soa voanio any Sambava izay mpamokatra voalohany voanio eto Madagasikara anjery ny fomba rehetra nantanterahana izany tany atoerana ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Ndriamarso Gervais ho famerenana amin'ny laony ity orinasa mpanjakana manana ny maha izy azy ity araka ny famitambavao ny solitena televiziona malagasy any Sambava Tomofeny Zoraria. Enimpolo isanjato mahery ny vokatra voanio mamatsy eto Madagasikara dia vokatra avy ato amin'ny orinasa soa voanio Sambava manomboka amin'ny famokarana mondra hatramin'ny vokatra voahodina toy ny menaka mametraka tanjona amin'ny fagnavaozana ny voly sy fagnatsarana ny farim-piainan'ireo mpiasa ny drafitra fanarinana ny orinasa. Tsara ho fantatra fa ny presque 5000 hectares ny cocoterie-an'ny soa voanio dia anisan'ny lehibe indrindra eran-tany io cocoterie antsika io. Donc fierté ho antsika zany à Madagascar, fierté an'ny faritra Sava, fierté an'ny Sambava ity le fisian'ny soa voanio eto à Madagascar eto. Mamatsitsika jusqu'any amin'ny océan Indiana zany amina resaka voanio. Ankehitriny mandalo fotoan-tsarotra ny orinasa ka fotoana izao anarenana ny orinasa mpanjakana rehetra ho ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana Repoblikan'i Madagasikara raha nitsidika ny orinasa soa voanio sy ny aona tamin'ireo mpiasa. Notsindreny fa tsy mihaino fotsiny amin'ny tatitra ataon'ny tompon'andraikitra ny fitondram-panjakana fa midina ifotony mijery ny zava-misy marina. Mba tiana hita koa ina marina tena iainan'ilay soa voanio hitako zany le fambolena ataonareo hitako le semencenareo hitako ty bronareo ty misy fanamboarana misy ny efa somary anitrantrany taloha tena ile masina tokana sisa ao io ka mba ahafahanay zany mijery hoe ahoana fomba hanatsara anazy mifanaraka amin'le tatitra tonga tany aminay tokoa ve ny zava-misy aty. Tsika tsy andrela fa alohan'ny farany taona tsika fa mahita solon-dalana tsy ny lalana olombasika dia mampahiranareo miaino hoe zao ny karama ato raha amin'ny raha ampitaina amin'ny farim-piainana dia tena tsy ampy dia tsy ampy ny isan'ny mpiasa mbola misy 10 mahery misy zao nanankefatry io ny anankiray ihany ny tena mandeha tsara zao ny tena somary efa anitrantra daholo le voly efa enina iaby zay fa dia mampanantena fa tsy izeranareo fotsiny
fa ho atao anatin'ny sehatra ho asiana fandinina zany le société soavanio. Da hoe ny fitsidihana ny orinasa Denis ny fiaonana niarany mpanolotsy anavo ny fagnavaozana Republika ny Madagasikara. Ny colonel Andremiaro Soazerve tamin'ireo sampandrara teknika itsindaram-pahifan'ny fanjakana teto Sambava. Notariny lehibe ny faritra Sava sy ny préfet Sambava tamin'ny tapany tolakandro. Vokatra tsara amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ary pirenena kosa ny sokatra maromaro avy any taolana sary natao amin'ny Serana-tsambo ny Tomasina ary olona roa ny tratra saika hivarotra ireto sokatra ireto ka efa nampidirina ponja vonjy maika araka ny fampitambavao ny Esther Savinas sy François Jean-Jacques tena televiziona malagasy any Tomasina. Sary ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny groupement de commandement de la compagnie de la gendarmerie au port de Tomasina ireo sokatra miisa 12 no kasaina nalefa teto Tomasina tamin'ny alatsinainy fahatelo ny volana aogositra teo. Samby mpitatitra manao zotra nasionaly avy tany Fort Dauphin no nitondra izany. Nandritra ny fisafoana nataon'ireo mpitandro ny filaminana no nahitana izany. Efa sarona ihany koa ilay olona roa lahy tomponantoka nitondra izany izay efa nahiditra amponja vozimaika. Efa voasambotra izy mirahalahy izay tomponandraikitra amin'izany fanondranana ireo sokatra izany ary efa natolotra ny fampanoavana ary nahiditra ponja vozimaika aorianan'izay. Etoana dia mbola manamafy sy manantitrantitra izay fa anisan'ireo zavaboary arovana ireo sokatra ireo satria atahorana olany tamingana ary voarara ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra fa ny loi CITES na ny convention sur le commerce international des espèces sauvages izany ny fanondranana sy ny fivarotana ireo karazana zavaboary ireo. Horaisiny MFZ Madagascar, Fauna and Flora Group tanana ao amin'ny valan-zavaboary ivoloina ny fitazomana ireto sokatra ireto, hoy ny avy eo anivo ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana sy fanosoana lovain-jafy atsinanana. Anamafisana izay fiarovana sisy tany izay indrindra iadina amin'ireo karazana tsy fandriam-pahalemana mpiseho matetika ny an-dranomasina eto amin'ny ranomasina indiana dia voafaritra indray ny pakiady iraisan'ireo nosy mpikambana amin'ny voamerany ranomasina indiana na ny COI taoriny ilay fivoriana ara-teknika ny tanterana nandritry ny 2 andro ny votoatin'izay ho arahantsika eo amin'ny sariny Firarjana. Nanova fomba fiasa mitodika amin'ny fifampizarana vaovao sy fifantohana lalindalina kokoa mihoatra ny teo aloha ireo rafitra miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana an-dranomasina eto amin'ny ranomasina indiana. Izy ity dia tena fidirana lalindalina kokoa zany amin'ny fizaram-baovao ahafahan'ny firenena tsirairay misitraka aloha voalohany indrindra izay fahalalana ny renseignement izay mahakasika anazy ny trafika isan-karazany moa dia matetika ny voalaza dia hoe raisam-pirenena zany hoe transnational ilay izy dia misy ifandraisany foana amin'ny any ivelany ka ny asanay amin'ny CRFIM moa zany dia miezaka mahazo an'izay karazana hoe imagerie régionale zany amin'ny trafika ohatra ny trafikana drogue dia ny fifandraisanay amin'ny zareo douane communauté de douane dia ahafahanay mame sy manangona ny ireo atotam-baovao sy atota-kevitra rehetra ahafahana manao ny analizy ny trafikana drogue dia amin'ny faritra mazava ho azy ao anatin'izay tsy zay rehetra mahazo tombony amin'izay fa ny faritra rehetrarehetra ihany koa ao anatiny. Everina fahazoana vokatra mivaingana sy azo tsapahitanana kokoa izay fiombonan'izay ka misy fomba fiasam-piarina anatiny foezaka atonezaka ary lavitrezaka. Misy loha voalohany indrindra ireo hoe tranga izay manome manambara fa hoe misy zavatra tsy mazavazava. Reny tranga reny zany dia na amin'ny côté anay rafitra régional mikasika ny fandriam-pahalemana-dranomasina na amin'ny côté an'ny comité de douane dia samy manao ny analizy raha izay ny teo aloha fa amin'izao zany
atambatra ny analizy hoe zao ny hitanay zao ny hitany io mitovy amintsika ohatr'izao ihany hoe ianao mety manangom-baovao mitoerana anankiray izy manangona fa rehefa atambatra le izy dia manome zavatra manome karazana hoe avaiza le izy inona ny antony ohatra ny ahoana fomba fitrangany dia ohatr'izay zany le fomba fimiasa amin'izao hoe fanakaiky bebe kokoa ary ny intérêt tsy hoe ny intérêt ny anti-intérêt fa intérêt mutuel moa zany iraisana ao anatin'ilay izy. Hiditra amin'ny fampiarana vetrany izay vokatry ny dinika andatabatra boribory nandritry ny 2 andro izay araka izany ireo mpandray anjara rehetra. Nahitana ny avy amin'ny fahadiseranana sy ny drafitra iray samparitra momba ny filaminana an-dranomasina naoriny COI na ny voamerany ranomasina indiana sy ny tantaniny amin'ny alalan'ny programa SFC Africa vatsiny vondrony Europiana Raboul. Misy karazany maro tokoa moa izay tsy fandriam-pahalemana an-dranomasina izay miamivoatra ihany koa ny tetikadin'ireo olon-dratsy amin'izao fotoana izao ka izay indrindra no antony hanamafisana ny paikady famongorana izany ka nandritry ny fivoriana manokana nanatsarana ny fomba fiasa amin'ny fahatsiaranana eto amin'ny ranomasina indiana no nampahafantarana izay karazana tsy fandriam-pahalemana mitranga matetika eto amin'ny ranomasina indiana izay sy ny fomba fiadin'ireo olon-dratsy ka namoahana fekefitra vaovao ihany koa androany. Mahery ny 20 isanjato ny varotra maneran-tany no atao amin'ny alalan'ny ranomasina ary saika amin'ny serana-tsamba avokoa no idiran'ny entana ilaina toy ny sakafo, ny solika, fanafody ary ny fitaovana fototra. Noho izany dia ilaina ny fiarovana ny faritra an-dranomasina sy ny rojo fitaterana mba hiarovana ny toe-karena sy ny famatsiana ilain'ny mponina. Mandritra izany fotoana izany, manovatra ny paikadiny ireo tambazotran-jiolahy iray sam-pirenena. Mampiasa kontenera, sambo ara-baritra, lakana madinika, famindrana entana eny an-dranomasina ary serana-tsambo tsy voafehy izy ireo mba hampitana zava-mahadomelina, fitaovam-piadiana, biby arovana, entana sandoka ary entana tsy ara-dalàna hafa. Mariny ireo fikambanana iraisam-pirenena ihany koa fa mihamaro ny fampiasana ny lalan-dranomasina avy amin'ny ranomasina indiana makany Afrika Atsinanana sy afaritra hafa. Manoloana izany loza izany dia tsy misy firenena afaka miatrika irery. Lasa tena ilaina ny vaovao voangona eny an-dranomasina rehefa ampitahaina amin'ny fanadiadiana sy ny fanaraha-maso ataon'ny fahadiseranana. Araka ny nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny COI, rehefa voangona, voamarina, voadinika ary zaraina ny vaovao, dia lasa fitaovana lehibe ahafahana mamantatra ny loza mandritra ny fandraisana andraikitra ary mampitombo ny fahombiazan'ny ady. Namoaka sosokevitra maromaro araka izany ity fivoriana ity, ny raisan'ireo solitena ny tompony andraikitra amin'ny fahadiseranana avy amin'ny nosy Maurice, Comores, Seychelles, La Réunion, Madagasikara izay mpiambana amin'ny voamerany ranomasina indiana na ny COI. Anisan'izany ny fananganana ny tambazotra pitsikilovana isa-paritra ho an'ny fahadiseranana. Fametrahana rafitra fanairana isa-paritra, fanamafisana ny fiofanana momba ny fanaraha-maso sy fisavana kontenera sambo, fanatsarana ny fifanakalozana vaovao maharitra eo amin'ny fahadiseranana sy ireo ivitoerana misahana ny vaovao an-dranomasina. Ireo no fototry ny hetsika manaraka amin'ny programa SFC Africa izay vatsiny vondrony Europiana Raboul. Tanjona ho ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny COI ny ahatonga ny fiara-miasa amin'ny fahadiseranana sy ny drafitra fiarovana an-dranomasina tsy ho tetika safotsiny intsony fa ho fomba fiasa maharitra. Tontolo an-dranomasina izay sy ny fitaterana an-dranomasina fara iresaka fitaterana an-tanety amin'ny ankapobeny isika dia misy vola mitentina 3.10 miliara euro ny fifanarahana ankitsipoana memorandum d'entente na MOU ankoa ny filaza azy izay nisoniavany sy ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro andriana valona raha manambola Herzo tetsy andaniny ankilany kosa ny filohan'ny chambre économique GCC Canada Dubai Vincent Bernier. Tanjona amin'ity fiara-miasa ity dia ny hanavaozana sy ny hanatsarana ny foto-drafitr'asa eo amin'ny sehatry ny fitaterana manerana Madagasikara izany izay mitsinjara hotely mazava tsara ny fanatanterahana azy. Ny voalohany dia mitentina 300 tapitrisa euro. Izy io dia hanatanterahana ny fanadihadiana ara-teknika sy ny fanavaozana ny serana-tsambo, ny serana-piaramanidina ary ireo fitaovana ampiasaina miaraka amin'ny fanatsarana sy ny fitantanana ary ny fitaterana an-dranomamy ihany koa ao anatin'izay.
fa mbola iarahantsika amin'ireo mpamatsy vola avy any Canada ihany fa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia hivelatra ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Canada. Anatin'izany ohatra ny fanadiovana ny lakan-drano ny Pangalana izay toerana tokony hisarika mpizahatany betsaka ihany koa ho fanatsarana ny kalitaon'ny fizahan-tany eto Madagasikara ka izay ihany koa no antony nanaovana fifanaovan-tsinity eo amin'ny ministry ny fizahan-tany sy ny chambre économique Canada Dubai sy ny ministeran'ny fizahan-tany niaraka tamin'ny chambre de commerce de coopération Canada Madagasikara ny tolakandro teo. Miray Andrianjafy Shakira Kotomanga indray no mitatitra ny vaovao momba izay. Mbola manodidina androatra amin'ny telo isan-jato ny fahatongava mpizahatany kanadiana eto Madagasikara. Mbola ambany io raha oharina mpizahatany frantsay saingy heverina fa manana herintsika lehibe i Kanada eo amin'izay sehatry ny fizahan-tany izay. Antony fanaovantsony rososiny teo amin'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanana sy ny chambre économique Canada Dubai sy ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanana sy ny chambre de commerce Canada Madagasikara io. Ity fifanaovantsony androany ity dia fifanaovantsony rososina. Ny voalohany dia ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanana miaraka amin'ny chambre économique Canada Dubai zany izay fifanaram-piara-miasa amina sehatra fampiroboroboana ny fizahan-tany eto Madagasikara. Anisany singarina manokana amin'izany moa ny faritra atsimo atsinanana izay tena anaovana asa be santionany anatin'izany ny fanadiovana ny lakan-drano Pangalana izay tena toerana tokony ho trandrahana amin'ny lafin'ny fizahan-tany santionany izany fa marobe ny fampiroboroboana ny fizahan-tany irana amin'ireto chambre économique Canada Dubai reto irany amin'ny ministeran'ny fizahan-tany sy asa tanana eto Madagasikara. Ny faharoa dia fifanekena ihany koa ny fanaovantsony araka tamin'ny chambre de commerce Canada Madagasikara izay manatrika antsika eto moa ny filohany sy ny talepanatanteraka dia ny tanjona be dia be koa ao anatin'izay fampiroboroboana ny fizahan-tany izay fa indrindra ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra amin'ny alalana fampiofanana sy fizarana fahaiza-manao iarahana amin'ny Canada zany manana andreo expert be dia be izay anisan'izany ny tetikasa anankiray izay efa konokonoina amin'izao fotoana izao dia ilay jeunesse malagasy compétente au travail izay kasaina sy nandian'ny faharoa efa nisy teto Madagasikara fa afahantsika miroso ho amina fanatsarana ny kalitaon'ny fizahan-tany. Ny volana aprily 2024 no efa nisy ny fifanaovantsony fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanana sy ny kanishanina na ny chambre de commerce de coopération Canada Madagasikara ary mamafisina teto. Ity farany ity izay manamora ny fanakalozana ara-barotra ara-kultoraly sy sosialy eo Madagasikara sy Canada amin'ny fitondrana ireo mpandraraha malagasy any Canada fa nanomboka tamin'ity taona ity dia efa ireo mpandraraha kanadiana indray no entina eto Madagasikara izay efa misy mpandraraha kanadiana efa tonga eto amintsika. 2 semaines zay nahatongavan'ny ireo investisseurs canadiens ireo izay mijery ny projet sy ny sehatra afaka hanampiana ny Madagasikara hita tao anatin'izany resaka tourisme, ny pêche, ny agriculture, ny transport sy ny énergie. Rehefa avy eo zay ny amaranana ny mission ny investisseurs zany dia manao atelier de formation pour aider les entrepreneurs malgaches à percer le marché international. Zay zany le atelier ho ataon'le experts canadiens mba hamaranana an'ity DMD. Ny sehatra ny fizahan-tany sy ny fambolena no efa misy ny fiara-miasa amin'ny ministera roa izay heverina fa hivelatra amin'ny ireo ministera hafa izay efa ao anatin'ny fifampitoniana. Fantatsika tsara fa nisan'ny toerana mahasarika mpizahatany betsaka ihany koa ny complexe thermal ny ranomafana ny fanadinany ka mahakasika ny vaovao miely momba ity toerana ity dia nitondra fanazavany mahakasika ny zava-misy any toerana ny bentanana ny ranomafana ny ray aman-dreny ara-drazana ary ny ampanjaka ny toerana tahaka izao ny zava-misy raha ny filazan'izy ireo tatery ny Marino François solitena ny televiziona malagasy any fanadina.
Ny faina folo ny volana febroary eny amby roapolo sy roa arivo lasa teo dia niverina sokatra indray tsy station termale Ramafana ity taorian'ny esbahoaka sy ny mpiasa momba ny fitantanana tamin'ny tsy mpitantana ny station termale teo aloha ity ary ankehitriny dia mbola sy misy mihitsy ny fikatoana na ny tsy station termale Ramafana ity ary mandeha sara amin'ny tokony izy avokoa na ny fisaboana na ny lafiny sangasanganana moa izany. Gaga sy talanjona ihany maheno amin'ireny avao izay fanaratsiana na fanotona ny tanànan'ny Ramafana izay anisan'ny mezaka amin'ny ben'ny tanàna amin'ny lafiny fampandrosoana ka lasa mampiembotra ny mpizahatany izay tonga eto amin'ny komina Ramafana na hoe te ho avy eto amin'ny komina Ramafana izany resaka fanaratsiana rehetra izany indrindra ilay fitenenana hoe tsy misokatra ny station termale Ramafana. Ny station termale Ramafana moa izany dia misokatra tena misokatra ary mbola sy mikatona mihitsy hatramin'izay na eo amin'ny lafiny fitsaboana na eo amin'ny lafiny fialam-boly zany. Efa nahazo taratasy famindran-toerana efa ely moa raha tsy mpitantana teo aloha ity ary sy nanaiky an'izany ka avy hatrany dia nandraindraiky no AMC nanao ny famondrana ny entana mba hiarovana azy manokana. Dia manarak'izay nisy ny ratsiana fanambaniana ny vahoaka ny ray aman-dreny Razambe teto nataon'ireo olona teto teo aloha ary nahatezitra ny vahoaka teto amin'ny komina Ramafana izay nilan'ny OMC zany mba hiarovana ny fananana sy ny ain'ireo olona ireo ary ny OMC nanelonelona an'izany ary nahatonga ny fanapahan-kevitry ny OMC izany zavatra zany ka raha ny OMC no atao hoe andian-dahalo tonga namindra ny entana izay atao hoe mba hiarovana ny entana sy ny ain'izy ireo ka manoloana ny sao sy ny fanakorontanana izay ataon'ireo mpitantana teo aloha dia manamafy ny ray aman-dreny ara-drazana atsy an-toerana fa misokatra ary mandeha sara avokoa ny lafiny fitantanana any tsy station termale ity amin'izao fotoana izao. Amin'ny voalaza teo izay koa le zava-misy aloha amin'ny arak'ilay tenenay zareo taloha tsy zavatra mety aty lainga dia lainga zany to fa tena manday tsara mihitsy zay hatamin'ny tantanan'ny komina azy ary anay ray aman-dreny ara-drazana dia tena magnamafy satria le tombosoa ny komina sy ny vahoaka ray manontolo satria zahay vahoaka eto sisy mijaly mihitsy anay ary indrindra ny toran'ity zany dia toran'ny fizahatany na olona avy mivelona zany eto atoerana eto Madagasikara dia raisiny zareo soamatsara fa izay tena nataonay zareo tany zavatra tsisy marina tompo fa toerana masina ary manatantara ho an'ny vahoaka tsy Ramafana moa raha ity station termale ity ka mahasarotsony azy ireo hatrany ary toerana izay mahasarika mpizahatany maro izay mampiavaka ny komina ambanivohitra Ramafana. Izay zany ny zava-misy any an-toerana ny ranonambara ndreo tompony andraikitra any fotony fa iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fiara-miasa amin'ny any ivelany fiara-miasa amin'ny zareo Rusy. Tanora mpandraharaha malagasy misy 530 no namaly ny antso ny aona sy ny fanakalo hevitra tamin'ny traikefa tamin'ny Andriamatoa Diony Leonidis izay mpampiasa vola rosiana nandritry ny latabatra boribory no karakarain'ny tanora malagasy miasa sy monina ny Rusia iara-iasa amin'ireo mpandraharaha malagasy no sady amatsy vola ireo tanora mpandraharaha misehatra amin'ny lafiny sosialy ny varotra ny lamaody sy ny sehatra hafa no tanjon'ity mpamatsy vola rosiana ity ao anatin'ny 7 volana dia hitsangana tsy ho ela ny orinasa lehibe misy 220 misehatra amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana ary ny fitehirizana vokatra araka ny noresahana tao anatin'ity dinkan-databatra boribory tetsy amin'ny Carleton ity. Fa iverina ny Thomas nandray isika tonga ny toerana nanomboka omaly ireo fanampiana maro avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrianirina Mikael ho andreo mpivarotra izay mahay fivarotana atao amin'ny tsenan'ny bazarikely ny Thomas efa manarina tsikelikely ny fotodrafitrasa izy ireo amin'izao fotoan'izao raha ny vaovao nampitain'ny Aïssa Abbas sy François Jean-Jacques. Tonga ireo fitaovana maro ho entina anarenana ny tsenan'ny bazarikely avy tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny Colonel Randrianirina Mikael. Izany dia nahitana fanitsy 5,000 takelaka sy menitra 470 taona, fanitsy 500 takelaka avy tamin'ny orinasa SMMC, fanitsy 2,000 takelaka kosa avy tamin'ny BNGRC sy Fanska Ray taona.
araky ny efa reny asa nomeny fitondram-panjakana fitozavana ny tanànany Tomasina tamin'ireny vona nazo ny vatra teto Bazarikely eto dia tonga androany ny zavatra nampanitenainy Andriamatolovoloa. Ao anatin'izany ny taolona 10,000 izay avy amin'ny anara manokana, ny ciment 96 tonnes avy amin'ny anara manokana ihany koa, ny taolona 2,000 izay amin'ny avy amin'ny BSC sy ny taolona 500 avy amin'ny SMMC. Misy fantsika koa fa reo aloha ny tonga androany. Bitoy izany ny fanamboarana ny tsena. Dirina dia hoe mitizan'ny asa fanamboarana arak'izay aingana azon'ireo mpivarotra reo misehatra ny asa fiariny malaky dia malaky. Notsika fa raha amin'izao no mitoy dia mety any amin'ny 5 ny volana Aogositra tany dia efa afaka hiarina dia tanànan'ny Bazarikely ety. Efa natsidika honorable ihany hoe tsy mety ary tsy rarina. Raha ohatra ka tao anatin'ny taolona tsy haiko 5 taona inefatra may izany Bazarikely izany dia efa etsika dia efa mijery sahady ahoana nanorinana tany hoe tsena maritra moderna azon'ny rehetrarehetra tena hoe tsy mitaitaina ohatr'izao tsiny amin'ny manaraka. Eo anatin'ny famolavolana an'izany moa ny na monsieur le maire nareo mpiara-movinatika ao anatin'izany ny padevy fa hojerentsika izany amin'ny manaraka hoe ahoana erahana tsy maintsy erahana mpidinika moa izany hoe trano manahoana misy étage ve sa box mitsitokatokany arak'izay mampety azy. Nitondra ny teny fisaorana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ireo mpivarotra tamin'ny alalan'ny filohany izy ireo. Efa manomboka manarina tsikelikely ihany koa ireo mpivarotra ety an-toerana ankehitriny ahafahana miverina haingana amin'ny asa iantsoroan'izy ireo. Makasitraka misaotra manokana ny président izay namea izao taolona sy soma ary ireo rehetrarehetra izay nanombontana. Misaotra no fanomezana be dia be izay tonga aty fa dia araka ny teny teo moa izany izay teny teo ny tondra ny teny ny président dia hoe amin'ny 15 volana farafaratsiny dia ho vita ny fanarenana dia matoky sy mino izay fa tena ho vita ary veriny amin'ny andavanandro ilay ny mpivarotra rehetra eto Bazarikely fa dia manana ny ray aman-dreny manana ny président fa dia atao tonga fa dia misaotra hoe fa tonga amin'ny vahoaka izay tratran'ny fitsaboana dia zavatra omena. Efa tazana ety an-toerana ihany koa ny fanarenana sy fanavaozana ataon'ireo mpivarotra eto anivon'ny tsenan'ny Bazarikely. Nanolotra izany teto toerana ireo manam-pahefana notariny Général Ramasy Razafindratovertine, coordinateur général de la reconstruction de Tomasina sy ny solombavam-bahoaka voafity teto amin'ny distrikta Tomasina voalohany Andriamatoa Roland Ratsiraka ary ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Tomasina Andriafanomezantsoa Alain. Ankoatr'ireny fanampiana alefa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ireny moa dia mbola nidina ifotony tany an-toerana ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta nampahery ireo traboina ary nizara fanampiana niaraka tamin'ny BNGRC anjery ny fomba narenana ny foto-drafitra samy may rehetra ihany koa izy ireo araka ny fampitambavoan'ny Esther Savinasy, Aïssa Abbas ary Andrea Flavienne. Iray andro taorian'ny famaizana teto Bazarikely Tomasina dia efa nanao ezaka ny hiarina sikelikely ireo niaramboina amin'ny fanarenana ireo toeram-pivarotana. Raha ny fantatra dia 550 isanjato ny tahan'ny fahavoazana teto Bazarikely vokatry ny haitrano niseho ny aliny 2 Aogositra lasa teo. Mpivarotra manodidina ny 140 ny voamafy sy traboina. Satria tamigezany efa nagnavao zay dia zao ake koa zany agnavao koa zay fa fotoka lesena ampalahelo. Sy ny tazaposiny manoloana izao voina izao ny fitondram-panjakana fa nanolotra toana ho an'ireto traboina 140 ireto ka vary 770 tonna no natolotry ny BNGRC. Eo ihany koa ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ary fanitso sy fansika hanarenana ireto tsena ireto kosa no natolotry ny ministeran'ny mponina sy ny Fransakina. Ho an'ny Bazarikely manokana dia ny rary malala nisy tany amin'ny 140 tany hoany ny mpivarotra traboina dia nitondra ny anjara biriky ny fitondram-panjakana izay nitondra an'ireo sakafo kojakojan-dakozia dia teo koa ny PPN mba ahafahan'ireo olona niaran'izany ahitran'izany miarina avy hatrany aloha dia teo amin'ny 15 faharoa koa dia nitondry
ny anjara birikiny ihany koa ny fitondram-panjakana ho an'ny fanarenana antsena amin'ny alalan'ireny fanomezana fanitso, fantsika ho an'ny fanitso, ny ciment, ny hazo na re amin'ny teny vahiny hoe boiron sy ireo madrier ahafahan'ireo mpivarotra manangana aloha vonjomaika amin'ny fivarotana mba ahafaha miverina amin'ny fivarotana andavanandro. Ankoatra ny fitondram-panjakana dia nanolotra fanampiana ihany koa ny teo anivon'ny orinasa SPAT ary handray tanana ny fanarenana ny tsena eto Bazarikely ihany koa. Resaka vetivety mahakasika ny kianja ny bare Mahamasina isika anatratra ny fanatsarana azona ny fankatoavana iray isam-pirenena ho an'ity kianja ity ny tale vaovao isana ny fitantanana ity orinasa mpanjakana kianja bare Madagasikara na ny KBM ity anisana mpahafantarana moa izay nandritry ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale jeneraly mpisolo-toerana sy ny tale jeneraly vaovao izany izay notry ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena nitondra fanazavana manodidina izay kianja izay meva Bodarifony sy Firarizona. Andriamatoa Tsikony lay Jules Fulgence indray manomboka izao no tale jeneraly vaovao ny orinasa mpanjakana kianja bare na KBM. Izy araka izany no hitantana indray ity orinasa mpanjakana ny kianja bare ity. Kianja bare no anisan'ny kianja ngeza indrindra ananantsika eto Madagasikara, hoy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena nandritra ny fanatrehany famindram-pitantanana. No amafisiny Andriamatoa ministra teto fanotanjona dia ny anohizana ny fampandrosoana ny kianja bare mba ahafahany mijoro ho kianja manara-penitra sy eken'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy mipetraka fotsiny no foto-drafitrasa ity fa mipetraka araky ny sata manokana nomeny fitondram-panjakana azy dia orinasa mitady vola mamelo telo ary zany no ahafahana voalohany indrindra manome karama mahery mpiara-miasa izay mamelona ity orinasa ity. Ny faharoa ahafahantsika manao ny investissement. Io foto-drafitrasa napetraka fotsiny initialement fa mafy be ao anatiny dia ny fikojakojana, ny fikolokoloana ary ny fisintomana an'ireo ataontsika hoe usager misitsika ny mpampiasa an'ity foto-drafitrasa ity. Ary raha mba mijery ihany ao ny toerana hafa firenena mitovitovy amintsika tsy dia mifandalavitra amintsika mino fa mbola manana foto-drafitrasa ngeza antsika ary mbola azo atao tsara ny manatsara an'ity foto-drafitrasa ity mba tombotsoa pirenena ary tombotsoa ny tanora malagasy. Efa miroso raha teo amin'ny fanatsarana foto-drafitrasa eto amin'ny kianja bare ahafahana miroso amin'ny fankatoavana na ny homologation avoakan'ny CAF ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Anisan'izany ny fametrahana pelouse hybride sy ny fanitarana ny grade. Resaka vaovao mandinina ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana reto entina amintsika manaraka ireto tany amin'ny fatra tsy mandrefana iny dia nisy olom-boafiry tratra nitondra omby tsy ara-dalàna tsara ny mampatsiahy fa voarara ny lalàna eto amintsika tsy azo ataony mitondra omby amin'ny alina araka ny lalàna manan-kery. Ny anton'izay dia mba hitandrona ny fandriam-pahaleman'ireo olombelona mitondra azy fa ihany koa hiarovana ireo arena. Nanamafy ny fampahafantarana izany moa ny lehibe ny mpanatanteraka ny Dinabe ao amin'ny kominy Soazo any amin'ny distrika ny Toliara faharoa iny araka ny fampitam-baovao Joakim Ambroise. Araka ny lalàna mifehy ny fifamezivezen'ny omby eto amintsika ary ny hovitandrona ny filaminana sy ny ain'ireo mpitondra omby dia tsy azo atao ny mitondra omby amin'ny alina na antongotra na mitaingina fiara izany. Olom-boafidy iray izay manampatra fahefana ao amin'ny distrika ny Morombe no tratra nandika io lalàna io tao amin'ny kominy Soahazo distrika ny Toliara faharoa. Ka misy omby valo saika naondran-drozy teto Soahazo. Ka ireo Dinaben'ny Soahazo nanao patrouille ary miasa ny Dinaben'ny Fokotany Soahazo isanandro. Dia niantso gendarme ry zareo dia omby valo mbola antany eo, omby sivy agnatin'ny tomobiliny tao. Nilaza izy hoe omby fito efa misy taratasy madio fa ny omby roa lazainy fa hoe any lehibe ary ny famaly be izy zareo sy ny gendarme tamin'ny fotoany andron'io. Dia nisy baiko moa avy ambony agny avy amin'ny gendarmerie.
atahorana araka izany ny mety ho faharavany dina be izay manamafy sy mametraka ny fandripahalemana miaraka amin'ireo mpitandron'ny filaminana ao amin'ny commune Soahazo noho izao zava-misy izao. Lagvatako moa ro nagnotany azy amin'izay hoe ahoana président tokony abotsy an'ireo ao mimondra haly dia eo amin'ny roe sans papier ino ny président tokony abotoragna azy misy baiko midina raha toy bakagny fa lehibe ny gendarme bakagny tena niantso hoe abotsy eo amin'ireo andeha mahatongaly izao. Ino moa zany no azonay atao mahadinagna anay zahay koa andraladina be ambany fefa la aminay madiniky zany le raha toy tena misy ny lalagna ka mera reto zany tsisy ny lalagna magnondro amby haly dia gn'ilany samba be dia tsy voatazony dia io ma zany zahay tsery ka ny mezera tratsinay aloha amin'izay ohatra andrato raha fa mavaka koa zany zahay noho ny fisian-draha raha manahaky an'irey abototsy dia zahay ambany fefa manomboka eto zany zahay ohatra andraha fahavaka. Isan'ireo faritra fotsy eo amin'ny fandripahalemana mo ny commune Soahazo amin'ireo commune mandrafitra ny district ny Toliara faharoa noho ny fisian'ny mpanatanteraka ny dina ao izay miara-miasa amin'ireo mpitandron'ny filaminana. Anatevin-daharana izay mpitandro ny filaminana efa amperinasa izay indrindra dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo manamboninahitra io nivon'ny tafika malagasy. Izy ireo izay niatrika fifanana tao amin'ny sekoly etamazorandreo tafika sy ny fitoerana fantalam-pahaizana ho an'ny manamboninahitra. Anampy ireo mpitarika sy ny mpampiofana efa miparitaka manerana nosy izy ireo ametrahana ny fanavaozan-drafitra eo anivon'ny folo andaraka ny Tatremeva-Potaro. Ampivoarina manaraka ny ambana sy ny zava-misy hatrany ny kalitao amin'ny fampiofanana ho an'ny tafika malagasy. Mifanindry an-dalana amin'izany ny fampiarana eny Ankanja ary tonga dia atao mipaka amin'ny filan'ny vahoaka. Anamarika fanavaozan-drafitra eo anivon'ny folo andaha ny fampiarana ireo tsoan-kevitra voangona amin'ny fogaonan-doha. Araka ny zavatra apetraka eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia andalo fanavaozana isika. Itsika eto anivon'ny folo andaha malagasy dia manaraka tanteraka an'izany fanavaozana izany. Efa nisy ny assise militaire izay natrehantsika izay ny fampidinia, ny fampizarana, ny fampiresahana momba ny avy ny folo andaha malagasy indrindra ny tafika malagasy. Efa eo ampamarana isika izao amoaka ny tsoakevitra ao anatin'izany. Maro zavatra ny famafao tatoato eto anivon'ny firenena. Hitantsika izany teny amin'ireny tambazotra-tserasera. Hitantsika izany tamin'ireny haino aman-jery isan-karazana izay misy eto amin'ny firenena. Manana andraikitra lehibe isika eo anivon'ny folo andaha malagasy mba hampitony ny vahoaka malagasy, mba hanome fitokisana ny vahoaka malagasy, famiany ny vahoaka malagasy itsika eto anivon'ny folo andaha. Maro eo andraikitra misanitsika teo anivon'izany. Isika ireo dia miaina eny anivon'ny vahoaka, eny amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Ampahafantaro ny vahoaka fa ny folo andaha malagasy dia manakaiky ny vahoaka hatrany ary miay ny filaminana sy ny fandripahalemana eto anivon'ny firenena. Idiny Ankanja avy hatrany reto manamboninahitra vao navita fiofana ireto ka hiparitaka manerana nosy ampitovy ny traikefa miaramila any amin'ireo farim-piarovana sy fandripahalemana rehetra. Manamboninahitra 7 eo anivon'ny tafika malagasy no nanaraka fiofanana tao amin'ny sekoly etamazorandreo tafika sy avy ao amin'ny ivitoerana fanitaram-pahaizana ho an'ny manamboninahitra. Mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny dia nilaza ny fahafampony amin'ny asa efa vitan'ny fitondrana fanavaozana ireo mpanolotsaina avo ny teteza mida teo aloha izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana ACS izy ireo nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany fa mamala ny filan'ny vahoaka izany ary ilaina ny fitoniana eto amin'ny firenena ho izy ireo araka izao tatry vola rafarasosy fanirikely izao. Na eo amin'ny lafiny sosialy na ara-toekarena dia efa misy azo tsapahitanana ireo asa fampandrosoana tarihan'ny fitondrana fanavaozana hoy ny fikambanan'ireo mpanolotsaina ambony teteza mida sy loholon'ny Madagasikara teo aloha nasongatin'izy ireo tamin'izany niezaka ho fanarenana ny orinasa Jirama. Eo ny fahasahiany mpitondra mamaky batsilana sy mampitandrina ireo orinasa mamatsy herinaratra any Jirama.
fanavaozana ireo fantsona mitondra ny rano izay efa antitra, fanaovana fanadiadiana izay ataony fitsarana sy ny bianco miaraka amin'ny tompon'andraikitra ny jirama ao anatin'ny jirama satria ahina ny misy sabotage. Faharoa amin'ny lafiny sosialy dia ny fampiakarana ny karama ny mpiasa malagasy na fonctionnaire io na tsy miankina, fanomezana ny indemnité de logement, mpitandro ny filaminana miady amin'ny fangalaran-jaza sy fakanan-keriny ny olona, anisan'izany ireo vahoaka malagasy avarira, fananganana usine voaingana io amadika ny ranomasina ho rano azotroina any Androy. Fahatelo mikasika ny lalana, fanamboarana ireo lalam-pirenena efa potika toy ny RN2 Toamasina, RN4 Mazenga, RN7 Fianaratsoa Toliara, famakina ny lalana Tsirono Mandidy sy Maintirano izay tsy nisy nijery nandritra ny taona maro, fanomboa ny tetikasa Flay Over. Eo amin'ny lafiny ekonomika, fananganana orinasa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny tetikasa fandroso, izay nanokana ny fitondram-panjakana vola mitetina 2 miliara dia ny fahavitany voaingana no navita ny plan stratégique ny omnisy afana mitrandraka ireo arena akibony tany eto Madagasikara izay efa atomboka atsoatsy, fanomezana aina indray ny tetikasa Tsimororo, fanapahan-kevitry ny mpitondra fanavaozana andray atanana ny fanafarana mivantana ny solika. Mba hampahomby sy haparitra ny fampandrosoana mila fitoniana ny firenena hoy izy ireo. Efa ela ny jaliana sy ny afiana tao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy ka manantena fiainana vaovao metimety kokoa. Rivo vaovao no mitsoka ankehitriny koa aoka ajanona manomboka izao ny toetra tsy mahomby nanapotika ny firenena hatramin'izay, toy ny fialonana, ny alakobika tsy diko tare, ny fitiavatena ary ny kolokolo. Fa kosa ifanometanana isika rehetra anampy izao fanavaozana efa mandeha izao ka ny fihavanana ary ny fahamarinana no ampanjakana ho fampandrosoana ity Madagasikara malalantsika ty. Ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika no ny antefana izay antso nataon'ny ACS izay. Naraka vaovao tapatapany vetivety isika. Aorian'ny fivoahan'ny vokam-panadinana baccalauréat ny 3 hatramin'ny 9 septambra ho avy izao dia ho atao eto amin'ny Kianjabarea Mahamasina ny Back to School Expo Madagasikara 2024. Hetsika natokana ho an'ny fidiran'ny mpianatra sy fitarihana amin'ny safidy fianarana ary ny asa. Tanjona ny hampivondrona ireo mpisehatra rehetra manampy ny tanora amin'ny fanomanana ny hoaviny dia ny sekoly, ny université, ivon-toeram-piofanana, orinasa, mpisehatra amin'ny teknôlôjia ary mpiara-mombonantoka samihafa. Amin'ny fotoana io no hanangonana fanomezana fitaovam-pianarana ho zaraina amin'ny sahirana eto Antananarivo. Fiarah-miasan'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny agence NC Agency. Etsy ankilany 30 taona ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany tarihin'ny pasteur Mayol no marihina tamin'ny alalan'ny Zekabe nanavaozana rafi-pitantanana. Voafidiny filankevim-pitantanana hiasa mandritra ny 5 taona. Tsy maintsy mivoaka ho mpandresy amin'ny 30 taona manaraka ohatrehina hoy ny filoha. Fiangonana izay efa nandalo filoham-pirenena 5 teto Madagasikara. Vory eto Antananarivo ato amin'ny Kianjabarea Mahamasina ny solon-tena isam-paritra. Hetsika lehibe no ho atao raha pitso alahady hanamarihana ity faha-30 taona ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany ity. Raha fakapitso alahady izany no nitanterahana izay fa any amin'iny orinasa fanalamanga ny Moramanga iny dia nampahafantarina bebe kokoa ireo mpianala mpiasa ao anatin'ity orinasa mpanjakana ity ny zon'izy ireo sy ny lalàna mifehy izay sehatry ny asa izay ho zarainy Xavier Tolotso sy Richard Juvenal amintsika ihany koa ny votoatin'izay tsara ho fantatra ho an'ny rehetra.
fanavaozana hoentiny sampandrara regionaly ny asa tsy amin'ny faritra loatra mangoro no mampahafantatra ny mpiasa ny zoto tokony ho ananany eo amin'ny asa izay ataony ny andraikitry ny mpampiasa ary mandamina raha misy ny disadisa eo amin'ny rotonta tanjona ny ananana asa mahavelona miainga amin'ny firaisan-kinan'ny mpiasa sy ny mpampiasa ka hiteraka fahatsarana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy vokatry ny fandrosoa ny orinasa ezaka ataon'ny tompona andraikitra ny mitety ireo orinasa misy manerana ny distrika 10 mandrafitra ny faritra ka taorian'ny fionana tamin'ny taletsekoly tsy miankina sy mpanapetety moramanga dia novalian'ny tompona andraikitra ny asa ny fangatahany tale-jeneraly ny orinasa fanalamanga mpisolo-toerana mba hitondra fanazavana momba ny lalàna ny asa eto Madagasikara ho an'ireo garde forêt misy 530 izay miofana nandritry ny andro maromaro. Mifanojo tanteraka amin'ny vinanasan'ny inspection de travail na ny service régional de travail eto Loatramangolo ny zava-misy atao amin'ny orinasa fanalamanga. Nanasanay izy ireo ny amin'ny tokony ampahafantarana ny zon'ny mpiasa ny tena zava-dehibe dia nisy ny fampizarana ny amin'ny lalàna momba ny asa. Ny fampahafantarana azy ireo ny zo ara-tsindikaly araka ny voalazan'ny lalàna momba ny asa dia ny lalàna 420 tsipika ohatra 420 mamaritra ny lalàna momba ny asa eto Madagasikara. Nambara ny mpiasa fa tombony ho azy ireo ny fifanakalozana izay nitondra fahalalàna amin'ny fanatanterahana ny asa iandreketany any Kanja. Iderako manokana ny rematotale général satria dia ny inspection de travail mihitsy no tonga teto nanazavazava aminay ny andinin-dalàna fanaon'ny mpampiasa rehetra dia mampizarazara ny mpiasa ao anatin'ny syndicat maro. Fa ny azy indray fanohatra amin'izay fa miezaka manambatra ny mpiasa rehetra ao anatin'ny syndicat tokana. Vinanasa lehibe napetraky ny mpitantana ny orinasa fanalamanga ny hijerina maha olona izay hiaraha-miasa amin'ny sampandrarahan'ny asa ka anisan'izany ny nampiakarana ny karama farany ambany ho 3 hetsy ariary sy ny fampitoviana ny mpiasa ary ny fampihavanana ny mpiasa iray inona ka hiaraha-mpandroso ny orinasa izay asany izy ireo. Tapitra tanteraka ny oran'ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity zoma ity ny angatsitrahana feny isika tsirairay avy tany atokantrano-tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany raha mpitsondray ny fotoanantsika manaraka mandrafena plasy.